miaraka Jesy Kristy ny fahafatesana manana vonaontsika matokontsika fa ny fahafatesana amintsika dia tsy fifaran'ny fiainana fa fiampitana makany amin'ny fiainana ho avy akany amin'ny fiainana mandrakizay ka izany indrindra no hoe andetanana ankairezana marina no hoe mafy misaraka manaina fa matoky kosa an'izay le hoe tsy mifarany eto ny fiainana fa misy ny fiainana maharitra mandrakizay no man'Andriamanitra sambatatsika dia eo anambarany hoe aviana soavana raitro anana ny fiainana mandrakizay tany no iranitsika ho an'ny havana sy ny fianakavianan'Andriamanitra ngataontsika manokana amin'izy Andriamanitra ilazaina dia hoe le fitiavana sy lehitrafo ka ho tanteraka tokoana izany amin'ny lalana raisany izany sy ny fananasina. Masina teo dia tsy mifaranetiny fiainantsika fa misy fiainatsambatra mandrakizay amin'ny tany ka ny mpitanakany izay izoko izay dia izay no entina mametraka mamoaka ny ranomaso mamafa ny alahelo. Andriamanitra ilay nahary azy no niantso azy sy mitondra azy makany any mandrakizay ho amin'ny asambarana ka dia etokitsika Andriamanitra fitiavana tsy mamitaka ka dia
Mankahesy miombona alahelo aminareo zahay. Efa maromaro ny teny fampiononana nalefa any amin'ny izy mivaly lehibe indrindra misy edamo sy madamo zany. Dia ianao moa no hoe azo tapaky ny akalana amin'ny fiteny eto anatrianay amin'izao fotoana izao ka dia mitefa aminao izany teny famangina fampiononana ary fankahirizana izany. Mitraka aza malahelo fa Andriamanitra manangana amin'ny maty ireo izay nodomandy ao aminy. Manaraka izany araka ny maha-malagasy antsika moa dia misy ny fiteny hoe singan-dandy momba ny maty hoe ranombary atsimbary ho an'ny velona. Ka dia mitondra an'izany ny isatsikajiny, ao ny angonana Victoire Rasoamanarivo, ao fiangonana Rahavavy, ao ireo mpiara-miasa, ao ireo namana sy tapaka tsy mahafoy, dia samy mitondra an'izay voatsirambon-tanana amin'ny fiteny ary ho fahodranomaso ho anareo iantoa. Dia mba ho lasa amin'izay ny ratsy araka ny fitenitsika malagasy fa ny sosiny tsara indray no ifandiavana ho ny fiteny. Aza misosoka ilay intsony. Alatsiny raha mandray fitenena amin'ny anarany fianakaviana dia damarikokrasety mivady sy ny fianakaviana rehetra izay any Madagasikara sy itan-dranomasina. Varitra ihany lena mandray fitenena io satria andro ray izay hoe manjombona anatrehan'ny fianakaviana fanjotrarana tanàna olo tena ka mandiny ianarana tsy satry. Ny voalohan'ny fianakaviana dia tsotra. Sotra n'Andriamanitra lehibe no isika rehetra tafavory eto amin'ity andro anio ity, izay hoe andro manjombona kanefa kosa ny fitantanana sy ny fananginany dia
tafavorentsika nankavy arak'izany. Anarak'izany dia misaotra ny ray aman-dreny ara-panahy, misaotra ny mpianakavin'ny finoana, misaotra ny ampohonana Victoire Soamanarivo, misaotra ny tokantrano tsirairay avy tena tsirairay avy izay tongeto, mitondra ny teny fampahirezana sy fampiononana ho an'ny fianakaviana rehetra noho ny voina izay nitranga ho an'ny fianakaviana. Ary mivolazan'ilay aman-dreny teo dia mafy izany hoe fisarana aminay, kanefa kosa araky ny teny mamy teo amin'ny toriteny dia Kristy efa naharesy ny fahafatesana. Ny fahafatesana amintsika kristianina dia tsy fiafarana fa fiampitahana mampanafiana mandrakizay osan'ilay aman-dreny teo. Ka noho izany dia azo atao maivana ny alahelo, tsisy mampionona azy no mionona azy ny fitenena vao mainka fa mahita ny fijoroanareo sy ny fijoroanareo zao mampahery ny fianakaviana manontolo. Voaray totoko ny teny mamy sy ny fampahirezana azo ataonareo fa dia atao tsara anazy ny fianakaviana rehetra. Tsy vitan'izany fa mbola nitanterahanareo koa ny adidy amin'ny maha-malagasy fitondrana mavesatra amin'ny fotoana toy izao. Tsisy azony atao tompoko fa dia mamerina ny fisaorana sy fampatelemana ho ny arabe ny lany sy ny alany izany didy izany. Ary dia araka ny teny iray aman-dreny teo dia mba nisosi ny tsara ihany koa rahantsika mianakavy amin'ny manaraka. Ary dia eto am-pamaranana moa izany dia mbola mamerina fisaorana sy fampatelemana antsika tsirairay azy. Ary misy moa hita tany amin'ny tambajotra izay mitondra fialan-tsiny tsy ho afaka, tsy hoe zotony mandeha koa nalaina ny tsy afaka, fa kosa fandamina daholo fiainana rehetra dia mampitondra ny hafatra an'izy ireny koa zahay fianakaviana manontolo avy any Madagasikara amin'ny zao fototonareo mianakavy zao. Ka dia mankasitraka tompokolahy, mankabelika tompofavy, Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitia sy amaly soatsika tsara sotra indrindra. Aza misosika alahelo tsony.